Korintianina faharoa toko fahasivy ravana. Ny afatry ny tompo antsika amin'izao marain'izao dia faran'izay tsotra efa haitsika tsy anjery a Tandremo ny fitiavan-tena. Tandremo a fitiavam-bola. Tandremo fitiavan-tena. Tandremo a fitiavam-bola. Tsy misaraka ireo ry havanao. Raha maka meday anankiray ianao amin'ny lafiny iray a fitiavan-tena, ao ambadika fitiavam-bola. Tsy misaraka ireo e, tsy misaraka ireo. Ary izay no volana faran'ny tompo antsika hoe tandremo a ny fitiavan-tena. Tandremo a fitiavam-bola. Korintianina faharoa toko fahasivy ny andininy fa 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezana tsy azo tonoina. Ny olona mitandrina ny tenany tsy ho azo ny fitiavan-tena, tsy ho azo ny fitiavam-bola dia mahatsiaro ny fanomezana nataon'Andriamanitra ho azy. Fanomezana tsy haitononina hoy ny apôstôly Paoly. Dia inona izany a? Ny fiainana mandrakizay. Ny olona mahatsiaro nandray ny fiainana mandrakizay tsy tratra ny fitiavan-tena ry havana, tsy tratra ny fitiavam-bola. Rehefa miteny ny soratra masina fanomezana tsy azo tononina. Iza moa tsy efa nandreny zany voambolana fiainana mandrakizay zany. Nefa tsy azo tononina le ozy izy ny apôstôly Paoly. Ny tsy azo tononina dia tsy hay visavisaina. Tsy hay visavisaina zany fiainana mandrakizay zany. Ary manaraka zany tsy azo tononina. Sarotra be ny teny avy aty mipilipitra ohatran'izao zany fiainana mandrakizay zany. Fa zany ny fanomezana ny men'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy. Inona nataon'ny olona? Inona nataon'ny olona izay hoe nandray ny fiainana mandrakizay? Io andiny fa 5:10 hoe saorana ny Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny hoe programany hanolotra ho antsika fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary efa hoe mitombo amin'ny fisaorany sika ry havana dia henitsika. Izany hoe wow, tena efa manana fiainana mandrakizay. Mitombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Aza variana mamaky dictionnaire biblika. Tombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Noho izany fanomezana tsy haitononina meny anao zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay ny fahamarinana voalohany. Tombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny fiainana mandrakizay izay nataony ianao. Fahamarinana faharoa ry havana. Ho an'ny olona izay hoe te hitandrina ny tenany amin'ny fitiavan-tena sy amin'ny fitiavam-bola dia hoe ny olona tahaka izany dia mahafoy be. Mahafoy be. Mahafoy be. Ary izany nataon'ny fiangonana tao Korinto. Lazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo sy toko fahasivy. Olona tanaty fizahan-toetra, olona tanaty fahantrana. Nefa nandray ny fiainana mandrakizay dia nafoy be ho an'ny kristianina nahantra tany Jerosalema. Jerosalema tany an-dehibe zany. Fa nandray an'ilay fanomezana be izy
dia nafoy be. Jerentsika ny 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao ny lazaiko, zay mamafy kely dia kely no jinjany, ary zay mamafy be dia be kosa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Toy izay antsika hatramin'ny fahavalo hoe, ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Zay ilay ataontsika hoe ny olona nandray ilay fanomezana tsy haitinoa dia fiainana mandrakizay dia mahafoy be. Ary dia misy fahendrena ozy izy Jesosy. Misy kajy eo. Inona ilay kajy? Zay mamafy kely, izany hoe zay mafoy kely. Zay mamafy kely dia kely no hojinjany. Ahoana moa zany? Misy olona zany manana voa be dia be, dia jereny ilay voa. Dia ozy izy hoe ty kosa hoaniko ty. Ty indray ataoko tehiriziko ty. Dia ilay ambony afafiny mba hitombony. Mazava ho azy ry havana, mazava ho azy fa raha kely ny ambony afafinao ao dia kely koa no jinjanao. Zay le lazainy Jesosy eto ry havana, ary zay tsy azontsika zay. Le lalan'ny fambolena amin'ny tena fambolena miatra amin'ny fiainam-pinoana sy ny fiainana ara-panahy ry havana. Ary zay le ataontsika rehefa tia teny ianao, fa tia vola ianao dia ty kosa ho an'ny konfortko ty, zay le fitiavan-tena. Ty indray ho an'ny sécuritéko, zay le fitiavam-bola, fitiavan-tena, fitiavam-bola. Ty no afafiko. Dia kely ny ho jinjanao ry havanao. Tonga dia hoe ampiaro amin'ny resaka vola. Tenin'ny soratra masina, tenin'ny fahamarinana, raha mamafy vola be ianao dia hijinja vola be. Raha mamafy vola be ianao, andramo, fa ho malala tanana aminao Andriamanitra, ho malala tanana aminao Andriamanitra. Tsy andainga, tsy mandainga. Izany tenin'Andriamanitra zany ry havanao. Fitsoroana vavolombelona ry havana. Maro moa no mpanompon'Andriamanitra, pastera miantso anay mandalo aminay eo. Dia mitady vonjy. Dia tamin'ny début août teo, nisy mpanompon'Andriamanitra nampiana voatery, nampiana hoe ty tsy azo dinajita, tsy maintsy ampiana. Dia nampiana. Tsy tao anaty budget mihitsy zany, nampiana ry havana. Misaotra ny tompony amin'ny ahazoana nampy, misaotra ny tompony amin'ny ahazoana nanao pratika an'ity. Début août zay zavatra izay nitranga. Vola bebe ihany lany tao. Tamin'ny zoma afako maly ry havana, amin'ny 4 sasany eo. Misy olona izay efa herintaona tsy hitanay. Izany hoe olona tsy mifanerasera. Hoy pastera, sao dia ao ianao, fa misy zavatra teriko anao. Eny ara, tonga le olona, inona ny naterina? Valopy, izay ny antony diaina anatitra valopy. Inona ny tao anaty le valopy? Vola avy telo eny tamin'ny laninay, tamin'le pastera nampianay tamin'ny début du mois. Nanamarina izay ry havana hoe namafy be zahay dia tena mijinja avy telo eny. Tsy mandainga io teny io, tsy mandainga io teny io. Ary manampy antsika hiady amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavam-bola ry havanao. Ary tsy amin'ny lafiny materiel na lafiny ara-bola ihany, fa amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Mamafy fahotana ianao mijinja fahotana. Mamafy fitsaratsarana olona ianao mijinja fitsarana olona.
Mamafy famelan-keloka ianao. Mijinja famelan-keloka be ianao. Zay ny fahamarinana faharoa hoe ny olona izay nandray an'le fanomezana tsy azo tononona dia mahafoy be, mamafy be ka mijinja be. Andramo ry havana, andramo. Fahamarinana fahatelo farany dia izao. Ny olona izay nandray le fanomezana tsy azo tononona ka mamafy be, mijinja be, dia mijinja valim-bavaka be koa. Mijinja valim-bavaka be koa. Jerentsika ny 12 sy 13 ary 14, 12, 13, 14. 12, 14 fa solava loatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo-ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. 14. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manina anareo izy no ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Ozy izy tsika hoe ny olona mahafoy be dia mijinja be ary mijinja ihany koa, zao zany no voasana hoe valim-bavaka be. Fa ny tenenina tao zany ny olona resana eto dia olona taria Korinty taria Makedonia taria nanolotra vola ho fiantrana ireo kristianina latsaka anaty fahisarana anarabola tao a Jerosalema. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly, ireo ozy izy tamin'izany fanomezana zany hoe tsy nahafaka fotsiny ny alahelon'ny olona masina, tsy nanome mody nanome fenanome izy fa tena nahafaka ny alahelon'ny olona masina. Dina kosa nataon'ireo kristianina tany a Jerosalema ry havana, nandray an'le fanomezana avy any Korinto. Saotra n'Andriamanitra, ny saotra n'Andriamanitra be dia be no ireo kristianina tany Makedonia. Zany hoe le fitiavana nason'le kristianina tany Makedonia zany ny setriny vavaka ho azy ireo. Misaotra anao zay Andriamanitra no ireo Korintianina ireo. Ary zay le mampitombo n'le fifankatiavana ry havana, le mifampatsiaro am-bavaka ohatran'izany. Tsy possible ianao hankahala olona entinao am-bavaka, tsy possible zany. Fa rehefa mitondra azy am-bavaka ianao dia ampitomboan'Andriamanitra am-ponao zay fitiavana azy. Fa tsy hoe misaotra an'Andriamanitra fotsiny. Kristianina tao Jerosalema misaotra ny amin'ity vola ty, misaotra anao ny amin'ireo kristianina tany Makedonia ireo. 14 amin'ny fangatahanao anareo dia manina anareo izy. Nisaotra an'Andriamanitra zareo tao Jerosalema ary nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ireo kristianina tany Makedonia ireo. Nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ireo kristianina tany Makedonia. Zany hoe mivavaka le kristianina any Korinty sy Makedonia fa mbola mivavaka ho azy kory zareo avy any Jerosalema ry havana. Ary mamy loatra dika teny version second amin'ny 14 hoe il prie pour vous avec tendresse. Il prie pour vous avec tendresse. Tsy le vavaka privava fanao iny fa il prie pour vous avec tendresse. Fantatray ry havana, fantatray fa maro ato isotro fitiavana no mivavaka ho anay avec tendresse, manamarina valim-bavaka isan'andro zay, ary misaotra ny tompony aminareo zay mivavaka ho anay avec tendresse. Toy izy hoe s'il vous plaît, toy izy. Valim-bavaka anankiray tiako zarainy eto. Misy fotoana ry havana ianao mba manao préparation sa toute la semaine. Fa indraindray aloha toto-drasa dia tsy vita tsara le préparation. Sabotsy alina dia atory ianao, tsy fantatro mihitsy zay ho toriana.
Ianao nefa ny amin'ny enina tsy maintsy midina hoe tsy misy hoe andeha fo maraina be makaiza. Valim-bavaka ry havana. Matory ianao sabotsy tsy hitanao makaiza io. Lahady maraina fo ianao. Velariny tompo eo anatrehanao le Toriteny. Zay le valim-bavaka ry havana malala. Zay le valim-bavaka. Vavaka izay. Fa misy olona mivavaka anao anay. Avec tendresse. Ary isaoranay any tompo zany. Ary io no mbola mampianatra antsika androany maraina hoe Tandremo Fitiavan-Tena. Tandremo Fitiavam-Bola. Ho azy irery eny ny voninahitra. Amen.